Ziona Fraisin'i Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Bangatsika rehetra indray a tafavoreto androany amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy. Mino sy matoky fa zay rehetra tadiavinao omen'Andriamanitra anao. Amen. Mba mino an'izany ve ianao hoe omen'Andriamanitra anao zay mba irinao. Ary mbola averiko eto androany hoe tongava aminao arak'izay iriny fonao. Tahiny Jesosy eny antsika jiaby. Ary tsy mitsahatra ihany koa manentana antsika ny amin'ny fanohagna ny fagnamboarana tragnom-piangonana. Io moa zany tsy mahatofoko anahy mihitsy mivolagna azy satria ilaina zany ary ilaintsika rehetra. Amen. Tahiny Jesosy eny antsika jiaby. Ary ao anatin'izay manentana antsika rehetrarehetra mba hiaraka ifadianina eto amin'ny zoma. Mba hiaraka hitolona mbavaka antsika ametraka am-pelantagnan'Andriamanitra ny fagnamboarantsika ny tragnon'Andriamanitra. Amen. Manomboka amin'ny sivy zany misy fotoana eto amin'ny zoma. Lakamisy misy fotoana eto, zoma misy fotoana eto mba hanentanako antsika rehetrarehetra mihitsy, indrindra ny intercesseur, ny vehivavin'ny fahasoavana, ny sampagna rehetrarehetra zany mba tena mba entanina amin'io mba samy mampita agny amin'ny sampagna misy azy agny avy ny président sampagna tsiraikraiky mba hagnentagna ny mpikambana ao anatin'le sampana mba ho avy eto hiara ifadianina antsika hitondram-bavaka ny amin'ny fagnamboarana ny tragnon'Andriamanitra. Amen. Ao anatin'izay ihany koa dia mamerimberina ihany ny tegna koa ho amintsika rehetrarehetra zay magnaraka ny fampianarana. Ao moa ny sasany magnaraka any amin'ny Facebook, ao manaraka any amin'ny YouTube, ao tsika zay magnaraka eto direct. Anisany zavatra anankiray nangatany sasany fagnazavana zao le hoe resaka kisoa. Nazavaiko tsara teto fa zaho tsy mifady. Fa raha mianatra siansa ianao, mandinika tsara ny ara-tsiansa dia mahita fa ao anatin'ny kisoa dia misy karazana zavatra zay tsy dia mahatsara ny fahasalamana. Atsika ve zany? Fa zaho tsy mandrara zay hinagna mihinana. Satria misy miteny moa koa hoe raha mampararo an'io magnino ny Sinoa lasa premier puissance mondiale. Le izy tsy natao hiadivan-kevitra salamizany fa raha tsy maresy lahatra anao le izy hohano foagna lambonao. Ka mbola magnankera manjary agnaterana zazany tsy fady fa magnatoro anao fotsiny zao hoe zao le izy. Azonareo ve le izy? Samy maka an'le tandrifiny zany. Fa za hitaragna lavabe na hoe asiagna fanakianana ndraiky paster mifady lamba paster tsy mandambo tsy zany le izy fa magnatoro anao zany efe ratsiny le izy. Tahin'Andriamanitra ny ianao. Fa azonao hohanina. Izy io ne zay zavatra toriko io tsy voatery tsy maintsy ataonao fa zay ifanitsy anao foagna bokony lapita zay no mahakasika anao. Io mesy lapita io zany nasaigny mba nialokorana tagnatina orambaratra be kororotsika regny mba tenenina izy aro mba mialô fa reo fa legna anao. Dia ozy ngiany navaliny hoe izy io moa izy jiaby io latsaka aminahy daholo. Le fagnitsy anahy foagna ozy latsaka aminazy. Ka na maro ny tenin'Andriamanitra renao eto le fagnitsy anao samboro. Tahiny Jesosy anenao. Tsy tezitra akory zany raha mamaly an'izany miteny an'izany fa magnazava aminao tsotra hoe aleo zay mampetipety anao no ataonao. Tahiny Jesosy anentsika rehetra. Za koa tsy nametraka lalàgna mihitsy hoe napetraka mpanoa avelany hoe ziona tsy mihinan-dambo. Fa raha za manokana zao ny zanako tsy dia amporosiko hinagna ny matetika. Za tsy miteny hoe tsy hinagna zareo fa za tsy mividy any mihitsy bazary hoe isan'andro ron-dambo, steky, jabora sy sisa fa mba mihinagna zay fa mahalankalana ohatra. Tahiny Jesosy ianao. Fa raha io hohaninao matetika misy zavatra zay tsy mifagnaraka amin'ny toe-batanao ao anatiny ao. Satria tsy ny sakafo rehetrarehetra no mety amin'ny type sanguin-nao. Zay tadidio zay. Dia azagaga ianao raha mahita karazana soratra retigny tsy ampoizinao mipoipoitra amin'ny vatanao ndraindray izy io avy tamin'ny sakafo zay nohaniny. Atsika ve zany?
Ohatran'izay ny sonoa zao mety manana ny tipo sangainy manokana izy tsy voatery hitovy amin'ny tipo sangainao gasy. Azonareo? Mety misy sakafo hoan'ny africain fa tsy voatery hitovy tipo sangain amin'ny afrikanina ianao ka zay hoaninao daholo. Ohatr'izay le izy. Fa raha mba mianatra ianao ka mamantatra tsara ny amin'ny resaka ara-pahasalamana dia ndana ihany respekte hoe rehefa zavatra lazain'ny olona hoe mamparary dia aza andrama na tsy namparary olo-kafa aza. Azonareo ve zany? Ohatr'izay zany le izy. Ka mbola averiko indray mandeha zay te hinana homoana. Fa za nampianatra dia zay resy lahatra zany mangatohany le fampianarana mankatoha fa le izy akory tsy hoe lalàna napetraka hoe tsy maintsy atao na hoe zavatra naorina tsy maintsy ankatoavy. Tahin'Andriamanitra nenao. Androany tsika hianatra hoe ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Amen. Mila fantanao zany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra hoe aiza ny toeran'ny ray aman-dreny, aiza ny toeran'ny zanaka. Ary io agnisan'ny manahirana olo amin'ny fanompoana ny tompo io, ny tsy fahaizan'ny ray aman-dreny mipetraka amin'ny plasiny ary ny tsy fahaizan'ny zanaka mipetraka amin'ny plasiny. Ty zavatra resako anao androany ity zany agnisan'ny fototra izy ty bazy amin'ny fanompoana ny Jesosy. Amin'ny maha kristianina anao zany ity no agnisan'ny bazy ngezabe. Bazy ngezangezany zany ny fanaovanao ny telefoninao vibrera. Sady tsy asianao feony mihitsy mba tsy agnelingelina anao no sady tsy magnelingelina ny hafa. Amen. Matetika atsika dia mihevitra fa efa tena matotra tsara ara-panahy. Be da be ny olo ohatran'izany hoe zany efa elany vavaka e. Zany efa elana nompon'ny tompo e, ozy ny sasany. Nefa rehefa tonga karazana problème, rehefa tonga karazana tafiotra, tonga dia midaraboka eny an-dalana ny ankamaroantsika. Ary zay na tonga Baiboly milaza igny hoe anareo zay milaza anareo zay efa mijoro tsara dia aoka hitandrina fandraho lavo. Misy olona tena hitanao mirehitra be fa nahita zavatra nataon'olona mpiara-mivavaka, na heno resaka ny resahan'olona dia tonga dia kivy izy ary ketraka tanteraka ny ara-panahiny. Betsaka olo tratrana arakaran'izany. Raha fijerevanao anazy andavanandro dia tena vehivavy mirehitra, vehivavy afo. Raha mijery anazy ianao amin'ny fomba firesahany tegna ozanao hoe raha lavaratra mihitsy ty. Fa nefa zavatra tsy ampoizinao manao fotoana anazy dia hoe za tsy vavaka eky. Dia gaga ianao hoe fa ahoana. Ka arena lehibe amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra sady tokony ho fantatsika ataon'ny tranon'Andriamanitra ny atao hoe ray aman-dreny sy zanaka. Agnatina fanompoana zany tegna mba apetrao tsara zay. Ndonga antsika mba hijery andiny soratra masina amin'ny filazantsarany Lioka toko 2 dia ny andininy 7:70. Lioka 2:49. Lioka 2:49. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Manao hoe fa hoy izy taminy, nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-tragnony raiko aho? Enjana zany nahoana ozy no mitady azy? Satria Jesosy zany rehefa nanomboka nahazo azony raha izy raha mandeha am-piangonana fô ndraiky raha ataony taba. Dia nisy fotoana raha efa nody olo jiaby, efa samby barakay ozy le fitenenany. Fa Jesosy ndraiky niherigna nijanona tam-piangonana tao. Dia somariaka i Josefa sy Maria mamany nandeha nitady azy. Dia sady nibedy anazy mihitsy, anao magnano raha mampiasa loha olo anao. Anao zy magnanino fô tapoka lalan-draha papanao e. Ozy Maria mantsy Josefa io. Dia jereva amin'izay fehezan-teny navaliny, tsy fantanareo moa za tsy maintsy mandeha an-dragnony babako. Kivy tanteraky Josefa ozy hoe hidy raha fa nivolanike. Tsy zanako zay zalahy. Or nefany tegna nitezena napetraka mihitsy hoe Jesosy zanaky Josefa. Ofa naventy izy nahay vava tsy hainao nagnano akory zany. Tsy fantanareo moa izy fa zaho dia tsy maintsy mankato an-tragnony raiko aho. Dia mampitehiteny hoe za zany tsy baban'ny zalahy hely ty. Nefa ny Josefa zay nitaiza anazy izy no nandeha nitady anazy io. Tahin'ny tompo ianao. Ny zavatra tiany Jesosy ampitaina zany dia hoe
am Jesosy ny fiangonana dia tokantrano. Zay. Ka ny fiangonanao koa mila mba apetraka anao manomboka androany tokantragnonao. Amen. Fa raha mbola tsy tonga am'izany teboka zany ianao, raha mbola tsy manana an'izany fomba fijery zany ianao, mbola possible anao mbola tafiverin-dala. Possible anao mbola tafiala mivavaka. Possible anao tafiteny mihitsy hoe za tsy andendeha hivavaka akao eky. Amin'ny fanompoana ny tompo zany ny fiangonana mila apetraka ao ho sahala amin'ny tokantragnonao. Zany izy nahatonga ny Jesosy niteny an'io ry havana. Amen. Fa tsy hoe izy merin'olo na farajazana ditry na hoe kokontsombotra donc izy tamin'ny nagnadary mafy eky. Fa te ametraka izy hoe ny fiangonana dia tokantragno. Alleluia. Tegna mila miova raha lasana bavy tegna mila miova ny fomba fijerentsika ny fiangonantsika. Bedabe aminareo zao mieritreritra fity fiangonana ty dia anina. Na nireo plein temps reo na ny mpiandraikitra fotsiny. Fa ity fiangonana ty dia nentsika, tokantragnontsika ty. Dia zay le tsy dia mba tsara loatra raha misy olana ato amin'ny fiangonantsika tsy tokony haparitaka antsika ny avelany. Satria problème magnatin'ny tokantragnonao, olo mba adikagna mba fantarinao anazy. Tsy dia mety zany. Raha misy zavatra tsy azoazonao magnatogna. Aleo mifampiresaka. Aleo mifanakalo hevitra. Fa tsy agny ambadika agny anao monimony, nagnadary izy io na va izy nagnino, tsy mandambo. Tsy nampoizika. Nagnino, tsy mahazo mivavaka ony le tsy magnatao kasibosy. Mba mandiana edy anao koa tsangitsangigna anao mandiana anao ndraiky mivoagna arabe dia izy magnatao kasibosy. Amiako arivo anao koa tonga jusqu'à andragnonary. Alebika eran'le vitako amiako. Aza atao mihitsy kasibosy dia mandeha tongotra. Dia volagno polisy reo adigniko andragno hoe. Adigno hoe kasibosy ana. Fa amiako 5 000 lao zany izy ko milamina tsara be koragnanare. Ka ny olana misy agnatina fiangonanao, na mety misy zavatra tsy dia mazava aminao, tsy olo tsy agnatin'ny fiangonana ino agnontaniana anazy. Fa ny olo agnatin'ny fiangonana no ifampiresahana. Satria ny fiangonana dia tokantrano. Tahin Jesosy anenao. Alleluia. Amen. Raha to zany ka Jesosy ny tomponao, raha Jesosy no arahanao, ary izy le ohatra sy modely ho antsika kristianina. Dia jerevy tsara fa nasiony miariary eto amin'ny fa ny fiangonana dia tokantrano. Hitahinao Andriamanitra. Ka agnatina tokantrano zany revana tsisy tokony fampiafahafa. Raha misy zavatra nasoregnanao miteny amin'olo tagnaty tokantragnonao. Za kosa rô mba tsy tiako rô ankerandrô na mbola nalaina ary koa hoanty. Satria tragno raiky. Fa raha sendra ndraiky anao mbola mikomporte hoe vahiny, mpandalo, dia lasa sahirana anao miara-miaigna. Fa rehefa tonga ato am-piangonana, considéré hoe tompo-tragno anao. Alleluia. Zany izy revagna. Jesosy zany tsy nijery ny fiangonana hoe toeram-pivoriana fotsiny. Jesosy tsy nijery ny fiangonana hoe hôpitaly fitsaboana marary na fandroana demonia. Tsy napetraka Jesosy mihitsy ny fiangonana ho club social. Tahiny Jesosy ianao. Tsy nataony Jesosy ho restaurant koa ny fiangonana ka finanana sakafom-panahy ihany. Tsy toeram-piasagna koa fa tokantragno no nandraisan'ny Jesosy ny fiangonana. Raha Luka 2:7 io no vakitsika. Noho izany ny tokantragnonao dia natao hipetrahanao. Alleluia. Natao hipetrahana ny tokantragno. Ny tokantragno koa natao hodiana. Na mba nandeha taiza anao na nandeha taiza, mody aketo fogna anao. Satria ny tokantragno natao hodiana. Tanao zao zaka izy zao miala veto, mety mbola misy tany hafa andehanako, fa tsy maintsy mody agny amin'ny tokantragno. Dia ohatran'izay koa zany tokony apetraka ao foana amin'ny fiangonanao. Alleluia. Ninona zavatra vitanao? Ninona ndeha ataoko hoe défaut avy nataonao? Tokantragnonao fo. Alleluia. Fa betsaka amintsika rehefa ohatra nisy erreur kely natao nday za fa tsy vavaka iky. Tokantragnonao nge ato e. Na avy tezitra be anao. Za aloha tsary nahita olo vignitra ke tsy nody tandragno ndraiky fa nipetraka ta bazary be izy.
nagnino ma lanao mipetraka eto va vingitry za nisy raha nadandiagna anatin-dragno netaka fa natezitra karakory anao nasorena karakory anao andeha ko ataoko hoe avy mamitampigna ary ny sasany mbola mody fa aleny mandoa an-dragno satria tokatrano fo. Alleluia, amen. Jesosy mihitsy zany eto no manamafy an'io révélation io ho antsika rehetra ka ny fiangonantsika tsy mba mpanilika olona zany tadio zany atoziona tsy mpanilika olo fogna mialakady fa zegny tonga ke mimoe aminazy fa pastera mitsikitsiky aminao ary za tsara mbola nagnotany ala avy taiza za tsara mbola nagnakina mihitsy hoe ala mbo niherigna migny aho afany ty herigna migny aho za tsara nagnanjegny mahazo manangatagna le avy nataoko zegny fa miako dimanjato le anagnako boko volagniko eky za mivolagna realy ankitsisy atsika tsy mpanilika olona ary tsara nisy tokatrano nagnilika olona zany ny olona mety magnilika atsika ny olona mety miala amitsika fa atsika mandray foana ka mbola misy le nandehagna fatapatanao volagno mihitsy zay dada hoe mandray foana hoe tahin'Andriamanitra nenao. Alleluia, amen. Noho izany isika rehetra ato am-piangonana tsy mpinamagna na hoe olona mifankalala fotsiny fa mpiray tampo kibo araiky ka ahoana moa lasina bavina andeha ankahalanao olo kibo raiky aminao fomba na piravavy miady fomba na mpianadahy mifamaly mifambazavaza ao ny sasany mety mifampitologna mihitsy fa rehefa vita igny fampimoemoe koa fagnamboatra randra ndesa ty tadiko volonao nefa voateo niady mety niady kolera molotry mety niady kapa niady kiraro fa aveo milamina fo ary raha misy miady am'rahavavinao anao ny tokony ho saro-piaro aminazy satria ray tampo zay zany mba apetrao tsara agnaty fotsika manomboka zao hoe atsika mpiara-mivavaka atsika manompo an'Andriamanitra tsy mpifankafantatra fotsiny fa mpiray tampo ka tsy normal raha lasina bavy raha ohatra olo efa intelotelo inefatrefitra niarany vavaka taminao plasy raiky taminao na agnarany aby tsy hainao mba aleo zany mba mianatra manomboka zao rehefa mba mirava igny mba mifagnotsafa fa misy amitsika anie riavagna efa za fogna miteny hoe tenenina akaikinao vao miteny anao hoe raha agnotanigna zao anao izovy agnaran'ny olo mariny anao i aza miteny fa jireo fotsiny izy izovy magnaran'izy neny sasany agnaram-bositra meny anio agnaram-bositra iraha vaviny ataony Ali Baba agnaram-bositra izovy ibeso lazany fa ibeso lazany sasany fa ivakisova lazany sasany hoe i-délivrance tsy haiko izovy misy amitsika magnano an'izany ao ny sasany ray tapo aminanjy lazany fa ivorontsiloza izovy ivorontsiloza satria mety regny ny feony io dia ho zay ivorontsiloza teneny ndraiky akinao tsy mety zany hoe aza mampitaha olona amin'ny biby hoe fa tsy mety zany. Amen. Atsika ho za teo mpiray tampo fa tsy mifankafantatra dia mba rehefa alohan'ny rava igny mba aloha mba mifankafantatra kely mbola tsara dia gnay maro nareo mipetraka nendregny olo mety mipetraka mariny anareo agny be olo miaraka mivavaka miaraka mandeha am-piangonana tsy fankafantatra za tsy mampirisiko hoe mifandringy ao dia miova ndraiky courant Andriamanitra mihitsy nampitrôtra antsika za koa tsy miteny hoe mifangataha raha ho za hoe mifankafantara fankafantatra fagnano mbola tsara za milaza aminareo rehefa izy koa narereky nandalo tamin'ny masoko indray mandeha fo dia efa tadidiko fa makamo zegny
olo vo hitako indraiky fogna hoe igny izy nivavaka tato indray mandeha tonga dia tadidiko raha vo tsy mandeha anao dia fanontaniako taiza fogna anao tato ato tonga dia anao ko izy tadidiko anao misy sasa zany fa paster olo marobe koa ivy dia tadidinao za tao kato mora re markable ovan'ny sasany raha hafa ovan'ny sasany raha hafa ndraiky fa ino ny agnendriky indray anao na za tsy magnendrikendriky fa normal be en tant que leader en tant que ray aman-dreny ara-pana mamantatra hoe iry ondry anahy ry le olona sain'ny tompo tezaiko ary napetrany agnatin-tegna zay fahasoavagna zay hitadidy anao en tant que olona tezaiko ianao amen atsika o za teo a tsy mpinamana tsy olona mifankafantatra fa mpiray-tampo mpianada satria ankonana iray tsika ato an-trano zay nge mahatonga atsika rehefa ampiangonana tonga dia fampianatra akory rahavavy ohatra hoe fankahita igny vehivavy samy vehivavy rahavavy ny lehilahy va mahita vehivavy ranabavy ranada atsika ve zany dia zay no mahatonga atsika na mba mifankatia karakory tsy maintsy tsofina rano tsy maintsy amasiny ny tokantrano mba hialany le mampianadahy mba hialany le mampiava mivadiky mpivady ndraiky izy aveo tainy Jesosy ane anao zany izy io e amen e alleluia atsika ato am-piangonana ato zany mila mifankatia mila mifampiaro mila mifagnampy mila mba mifagnatorotoro raha manjary raha misy raha mba manjary vilomagna agny mba atoroy olo miara-mivavaka aminao raha misy asa agny mba manjary iasana vehivavy iasana lehilahy mba atoroy anazy fa nindray tsika revagna au contraire lasa atsika mifagnaratsy ndraiky ohatra hoe asa tokony ho andraiky tsatsongo anao ampiasan'igny mangalatra mba imagine ngy hoe tombotsoa tokony ho an'le rahavavy sakananao tsy mety zany tainy Jesosy ianao alleluia ka tsy tokony riavagna anao raha agnaty tokantragnonao hoe alaka congé zany izova aminareo io malaka congé andragnony ako sasala sitsika mbola congé za io no hoe asaigny mahandro anao oka hely malô tsary nisy olona nagnanon'izany mba valio za androany ary tegna tia agnontany anao mihitsy hoe amin'ny tokantragnonareo ve misy fotoagna anao congé misy fotoagna anao alaka moramora amafatragno mbo fafako za i alaka moramora malô katokato asaigny mamafatragno izy ialaka moramora tainy Jesosy ianao asaigny magnano louange izy malaka moramora asaigny mitendry malaka moramora tsisy tokony malaka moramora zany anto fa tompona andraikitra atsika jiaby reo mpiray tampo am Jesosy mpiara-miazakazaka ato amin'ny tragnon'Andriamanitra amen alleluia nena zao nyretiretiko za efa tsy mavita mivolagna tsony za kofa tsy mavita mivolagna eky vavako efa retirety zay hoe fa za raha mbola afaka miteny mbola afaka mitsangana aketo mbola ho hitanareo eto zany papa Davida zany tainy Jesosy ianao fa tsy hoe alefa nisotro ronono izy rononon-jovy hoaniky ke tainy tompony ianao amen dia dinio tsara tandrineso tsara hatramin'ny oviagna anao tantragnonareo tao asaigny manasa lasety dia amiagna vola manokana mba jerevo kely olo mariny anao za mitanigna izy fa raha volagny fogna tandrineso hoe hatramin'ny oviagna anareo manasa vilia dia amiagna vola esa sara lasety karatara marao gotenah ke azo ambany tragno sasany ndraiky koa izany mety omegna vola izy fa tsy karamany agnaran'igny atsika vela izy fa raha anao nipetraka agnaty tokantragno ka hoe nikaramegna anao agnaty tokantragno lasa tsy tegna zanaka anao zay mety possible anao megna vola fa za raisinao ho karamanao mihitsy
tain'i Jesosy enenao. Alleluia. Amen. Ka za zao magnano n'ity asa ty, za tsy karamegny zegny, fa tegna ataoko amin'ny fitiava, ary tegna ataoko amin'ny fifaliana. Mbola tsara nitaraigny tamin'ny azala, mbo zazahano azalahy, tsara mbola nagnano zegny. Efa be da be aminareo reo voata tamin'ny alalan'ny fampianarana zay nataoko. Ono sasany sitrana rehefa avy nivavahana, ono nandray fiovam-piainana tao ambadiky ny fiainana tamiko, fa za tsara mbola nangataka consultation taminao, satria avako anao. Za hamianao ndraiky lesiky, hoarao miagna moa za kivake moa, kofa mirava igny raha esiky. Misy moa karany me tsara velatsika, ka fotsiny raha vavy, nefa volony amin'ny valopy igny masony. Masony amin'ny valopy an-tagnanao igny de ka fotsiny raha vavy de amin'ny valopy. Na tompoko de aleky. Amiazo moa zaho za hitanao ananjy, fa aleky. Tain'ny tompo anao. Amen. Tain'i Jesosy anao e. Ka aza miandry zavatra marobe zany, fa rehefa anao mba mpivavaka akato, tena mba aoky anao mba hitondra ny tegnanao sahala amin'ny ankohonana iray. Fa za mbola za moko olom-baovao, za moko vao tonga, avanay anao. Tain'i Jesosy enenao. Alleluia. Amen. Zany hoe misy toe-tsaigna be da be votsotra amina mpino. Misy toe-tsaigna be da be zay tsy hita tsony amina mpino, ary zay no mahatonga mpino lasa manahirana matetika am-piangonana. Lasa manahirana, miteraka problème fô, miteraka olana fogna izy ato am-piangonana. Ary betsaka ihany koa ny kristianina teo libre, fa tsy teo fehezina. Be da be kristianina ohatran'izany, teo libre izy fa tsy teo fehezina. Zany hoe tsy tiany mihitsy zany le hoe mba atoronao enao mila magnano an'izao, enao mila miova, enao mila mamela heloka, enao mila manao an'ity. Be da be kristianina teo libre, fa tsy tiany le fehezina. Tahin'ny tompo manokana ianao. Alleluia. De lasa mandeha mijery zay toerana mahafinaritra anazy izy, fa tsy mahita le toerana mba hitaiza anazy. Be da be manoratra aminahy matetika na amin'ny MP na amin'ny message hoe anao pasteur hono aza mba direct loatra io, mampilefa pino. Za ataoko akory zao, fa zaho tsy mahay raha miolakolaka. Fa ny nama tonga de teneniko hoe miahagna anao mangalatra eo. Hono sasa moa tonga de teneniko miahagna anao misengy eo. De vignitra hono de tsy mandeha mivavaka tsony. De mandeha mitady olo tsy miteniteny raha karan'izany zany izy, de hoy ato mihitsy angamba nentsona anahy. Nefany raha anao tsisy olo mba magnome hafatra anao, mampatsiaro anao, samy mivolagna anao, anao ro tsy hitombo e. Tahin'Andriamanitra nenao. Alleluia. Amen. Ka niza mpivavaka, ary naiza ianao mivavaka, ary tsaro foana koa fa ny toerana tokony ivavahanao de ny toerana zay atsapahanao fa tokantragnonao. Azontsika ve zany? De rehefa mba mivavaka ianao zao considéreo ny fiangonanao hoe tokantragnonao io. Tokantragnonao io. Tain'i Jesosy isika rehetra. Amen. Amen. Satria amin'ny teny grika netsoina hoe fiangonana de hoe eklésia. Dikan'izany hoe eklésia zany de hoe olona nentina nivoaka. Tsy miresaka tragno mihitsy io na anarana, fa vondrona, entité. Ka ao anaty tokantragno tsy maintsy misy ny atao hoe ray aman-dreny sy zanaka, na tigna na tsy tigna. Fa raha ohatra anao anaty tokantragno ko anareo zaza daholo ny ao, ary na samby zaza koa raha tsy maintsy misy foana ny zoky. Marina sa tsy diso? Vakio tsara ny ten'Andriamanitra amin'ny Matthieu 23, manomboka andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Matthieu 23, 1 à 12.
io verset io matetika mahatonga ny kristiana sasany tsy te hiantso hoe ray. Tsy hoe tsy manana ray. Ianareo izy. Fa izaho ihany ozy zay rainareo zay any an-danitra. Io verset io matetika mahatonga ny olona manao an'izany. Nefa tsaroa fa Andriamanitra no nanendry hoe iry natao ray aman-dreny. Tamin'ny andron'ny Abrahama zao, i Abrahama natao hoe rain'ny mino. Tamin'ny andron'ny Mosesy zao, Mosesy no rain'ny Israely. Petera zao napetraky Jesosy ho rain'ny fiangonana. Sy ny sisa. Dia raha dininao koa nisy fifazapana marobe teto Madagasikara, zay nitaritiny nenibe Ravelon-Janahary, izy no mpitarika atao. Taritiny neny lava, izy no mpitarika atao. Taritiny Dadatoa Rakotozandry, ny Rainy Soalambo, ro napetraka foana ho ray aman-dreny. Tahiny tompo ianao. Alleluia. Ka Jesosy Kristy mihitsy arak'ile verset nivakitsika teo nametraka hoe ny fiangonana ozy dia tokantrano. Ka rehefa atao anaty fiangonana zany tokony samy manao ny andraikitra tandrify azy daholo. Tokony samy mba mijery hoe za moa zany tonga ato mba haninona. Tsy mety ravagna ranao agnatina tokantrano natao hisakafo foana. Tsy mety raha agnatina tokantrano anao natao karakaraina foana. Fa anao tsy mba misy andraikitra anao. Tahiny Jesosy anenao. Alleluia. Ka ao anatin'izany mila samy mipetraka amin'ny plasiny ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Raha ray aman-dreny ianao tokony mipetraka amin'ny plasy maha ray aman-dreny. Raha zanaka tokony mipetraka amin'ny plasy maha zanaka. Amen. Ka ny zavatra anankiray mila fantatsika fa ny ray dia ireo olona afaka miteraka ara-panahy. Zay ny atao hoe ray. Afaka miteraka ara-panahy. Ny afantaranao fa ray aman-dreninao ny olona anankiray nisy zavatra niova ny fiainanao tapartirany nionanao taminazy. Nateraka indray zany ianao. Ka ny ray ara-panahy dia zay. Ny ray dia zay olona afaka miteraka ara-panahy. Nomen'Andriamanitra fahefana afaka miteraka. Vakio ny 1 Korintianina 4:15. 1 Korintianina 4:15. Dia aveo ny responsabilité ny ray ihany koa dia mitaiza sy manangana. Mitaiza. Fitezana zany ravagna tsy zavatra ray ihany fa be da be. Misy fitezana anatina fibedesana. Misy fitezana ao anatin'ny fitreromanao an'le zaza. Misy fitezana ao anatina fikapohana anazy. Ka ny ray zay ny responsabilité mitaiza sy manangana. Hitatsika tsara fa io no problème anankiray nahatonga ny Adama tsy navita ny fehiny vadiny. Io no agnisan'ny problème nahatonga ny Adama tsy navita ny fehiny sahedena. Satria i Adama raha lasiana bavy tsy mba nanana ray aman-dreny nitaiza azy. Tsy mba nanana ray aman-dreny nanangana azy. Fa izy teraka avy tao tonga dia lalahy be. Tonga dia 30 taona. Voateraka tonga dia lehilahy be tonga dia nisy somotra. Izy rehefa be da be ny zavatra manky teo amin'ny fiainany. Ary zay nahatonga n'Andriamanitra ny teny mihitsy vao nahita ny Adama. Nefa ny nanamboarin'Andriamanitra ny Adama nge ka tsara. Fa mbola nijery anazy ndray Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Fa ndao izy agnamboarako vady sahaza ho azy izy. I Adama rery ny zavatra namboarin'Andriamanitra ka nilazany hoe tsy tsara. Dia jereva igny zavatra tsy tsara igny aveo fa nanaonao foana. Ninana an'le voankazo voarara satria tsy tsara. Ny zavaboary rehetra namboarin'Andriamanitra dia ny farangany amina fehezanteny anankiray foana hoe aritan'Andriamanitra fa tsara zany. Tonga tamin'ny Adama ndraiky raha efa vita tsara efa tovolahy be fa 30 taona igny dia ozy ndraiky Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Dia jerevitsika tsara avy taizany ny angan'le fehezanteny hoe tsy tsara satria tsy nanana ray aman-dreny nitaiza. Jerevo navelany nandehandeha rerika tagny i Eva be nizingena mantongoro. Nisy zavatra tsy ampy zany taminazy tao.
izy zany tsy mba zatra miresaka amin'ny Eva fa aleloia fogna andragno koa tsy mandongalitra mitsanga dia miteny tsy fantatra. Tsy mba nanana fotoana mba niresagna tamin'ny Eva koa tsy mamaky baiboly mira fiderana. Efa rano moketraka mokieva igny eza fogna araka tanombako tso. Ililahy rogna dia baiboly dia vavaka dia amenna fo. Dia ozy mantongoro hoe avy aminatona aviana ana nefa nevolanke. Dia raha nagaga ho zaho tonga dia eny Eva nikoragna tamin'ny mantongoro. Zany ny agnisan'ny spesialite mampiavaka viavy reo mahay mampiteny raha tsy mivola. Anao raha te alaka renseignement amina viavy io tanina azy. Regny ni ohatra amin'olo miankany ampitany agny. Anao zany mbola varigna amin'ny sakafo igny izy tonga dia mangina dia izy ay fa nagnino bro tsy mifamaly ndray ve tsy resany. Tonga ao ndray ngamba ny vadiny aozy fiainan'olo agny izy aty mametrapetraka any. Grave be ny vehivavy. Ka anareo vehivavy reo zany tegna fitaovagna tsara be mihitsy raha hoentigna amin'ny toro filazantsara. Satria nareo mahay mampiresaka. Iny tompony eto. Dia rehefa nomegna andraikitra ngezabe i Adama tsy vita ny riavagna nisahagna le andraikitra ngezabe ny fe ny saedena satria tsisy présence paternelle izy. Dia rehefa tonga amizay Jesosy Kristy tsy mety tsonigny ozy Andriamanitra fa aleo izy atao agnaty kibona vehivavy tezainy Josefa na vignitra ry Josefa fa izy fogna babanito dia nitaizana azy jusky izy lehibe. Jerefa nafe zavatra be da be Jesosy satria tsara taiza. Iny tompo ianao. Ka ny ray aman-dreny ny andraikitry ny ray aman-dreny dia mitaiza sy manangana. Ka raha anao tsy manana ray aman-dreny sarotra be aminao ny anampahalalana, sarotra be aminao no tafajoro amin'ny zavatra anankiray izay ataonao. Ka ny olona tsy tegna mahatsapa ny avesadanjany ray ao amin'ny fiainana dia lasa misy limite ny ahafahany mifandray. Raha anao zany tsy mahatsapa ny fahavesarany zany lanjana présence paternelle zany amin'ny fiainanao dia lasa misy limite ianao. Hoe za marao agnatonga samako misy raha tiako koragna amizay fa atahorako ny arao izy io. Izy io moa zala olo matahotry babany zany. Toy zany ianao mametraka an'izay limite zay dia tsy dia mbola tegna mazava aminao tsara ny dikany atao hoe ray aman-dreny amin'ny fiainana. Ary za matetika rehefa mijery antsika reo dia misy tonga dia fantako hoe raiky ry reo tsy tegna zanaka ry za mijery anao karany tonga dia fantako hoe igny tsy tegna zanaka. Dia lasa misy limite koa ny zavatra azoko tenenina anao. Da iny tompony ianao. Ny ray aman-dreny dia natao hifampizaragna, natao hitarainana, natao ahafantatra hatramin'izay mahamenatra anao ara. Zay ny ray aman-dreny. Jereo tsara karaha nenay an-tragno ao moa dia ohatran'izay mihitsy. Vao mandeha amin'ny toilette reky hely igny dia teneny mihitsy agnarany hipapa ozy, hipapa. Vao vita zany zavatra ataony amin'ny toilette eo dia teneny mihitsy hoe papa. Vao misy olon-kafa mandeha dia tsy mety aminanjy. Papa ihany na i mama. Donc zany ny zanakanao enao ray aman-dreny ihany nataona hita sy afantatra na hatramin'izay parti mamegnatra azy. Tsy sens figuré akory zay. Hoe izy ka andeha bureau koa na dia atoronao nahy dia dade. Tsy zany izy teo moa karak'ilay nivolagninao igny. Za tsy nivolagna an'izay. Fa le mamegnatra tiako teneny eto zany ohatra misy fiainanao manokany. Tsy haiko sa me naditra anao na nanota anao dia tafiteniny hoe za pasteur tegna nisy zavatra tsy nety nataoko. Azonareo le izy? Ya. Fa amin'ny fagnazavagna anazy moa za miteny an'izany hoe ny ray aman-dreny natao ahita hatramin'ny partie intime. Fa le partie intime resahako eto indray zany amin'ny resaka fiainana andavanandro fa tsy le agnaty akanjo. Ta iny tompony ianao. To dia misy mandika vilagna hoe za handeha agnatoro ana akana. Tsisy
tsy agny zany le izy ohatran'izay zany ray aman-dreny dia ohatran'izay amen dia ny ray aman-dreninao ihany koa no andraisanao lova ara-panahy lasa misy zavatra avy aminany zany a lovainao mifindrany aminao misy fahasoavana misy fitahina misy hery ara-panahy lasa miampitany aminao any raha petrakanao izy ho ray aman-dreny ary ny tegna mahafinaritra ny ray aman-dreny dia manome anao fiarovana ara-panahy fiarovana anao zany raha tsara fifandraisana amin'ny ray aman-dreninao dia lasa misy fiarovana anao tsy matimaty fahatany zany tsisy loza mahakasika anao zany satria ny rany io ray aman-dreny io lasa ranao fiainan'io ray aman-dreny io lasa fiainanao satria nareo connecté fa raha anao sanatria ny vava le fosafosa ray aman-dreny ambadiky mpanaratsiratsy ray aman-dreny agny ambadiky tsy mipetraka zay lien d'âme zay tainy Jesosy ianao alleluia ka raha zanaka anao a rehetra indray misy mba adidiny zanaka ny zanaka dia tokony manaiky hoforana hoe misy zavatra hovagna tanteraka mihitsy transformena mihitsy na amin'ny toe-po na amin'ny toe-tsaina na amin'ny fomba fitondranao ny tegnanao tokony mba tandregnesanao tsara zany inona daholo ny fomba hitezako anao eto dia regny mba harahy zay le hoe manaiky hoforana amen ary ny zanaka dia zanaka foagna mandrakizay ohatran'izay koa ny ray ianao zao raha zanaky ny papa sy mamanao a na dia ataoko hoe naditra be renao zanaka anjare foagna anao dotra zany koa ny ray aman-dreninao na dia ataoko hoe mamilava na tsy haiko hoe nagnino ray aman-dreny fo mandrakizay zany le resaka fa tsy zavatra sendrana andalo ary raha tegna zanaka ianao a mitoetra ao an-tragnon'le ray aman-dreninao mitoetra ao an-tragnon'le ray aman-dreny lazao hoe amen alleluia amen ary ny zanaka dia natao hiaro ny rainy miaro ray aman-dreny zany zanaka zany anao io ve mba mavita miaro ny ray aman-dreninao alleluia tahin'Andriamanitra ianao a natao hiaro anao zany protégé mihitsy fa tsy vao misy olo anteny taminao hoe nangalatra koa ny papanare ala zegny fa ny telony aminjegny zay zanaka tsy normal dro magnano raha magnano zany ia fa au moins anao mba miprotege anazy raha mbola tsara hitoko nataony baba ndraiky raha magnano zay fa raha nisy olo litely aloha hoe akohonay koa ritra angalarin'ny babanare zafady arô mety izy doko izy ataonay roa isaka atoandro anao rô tsy de misy ilagnanao loatra izy koa zegny raha nonao tahiny tompo anao ka ny zanaka zany zay ny tokony fiainana zanaka miaro ray aman-dreny miprotege ray aman-dreny agnisany soatoavina napetraka Andriamanitra zay tsy maintsy arahantsika zanany rehetra ny fagnajana ray aman-dreny alleluia aza mitady lalagna vaovao zany fa agnaty fanompona misy principe mila rahiny fagnajana ray aman-dreny ary raha vakinao tsara ny atao hoe révélation be da be manko atsika hoe mamaky le baiboly hoe za nahazo révélation ny atao hoe révélation tsy hoe zavatra mbola tsy nisy nahafantatra zareo révélation tsy hoe zavatra tsy nisy nahafantatra fa découverte na zavatra efa nisy efa ela dia azavain'ny fanamasina zareo zay ny atao hoe révélation tsy hoe tsisy nahafantatra fa découverte na zavatra efa nisy efa ela dia azavain'ny fanamasina donc zany a io Andriamanitra io a mitarika atsika foana hoe ireto ny lalagna masaka hatry ny ela dia ireto no araha raha vakinao ny baiboly ao amin'ny boky ny mpanjaka voalohany toko fahatelo mpanjaka voalohany toko fahatelo
manomboka ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mpanjaka 3 5 à 15. Matetika tsika raha mamaky ny verset io dia hoe Solomon nangataka fahendrena. Nefa raha tegna dininao, tegna hoe vakinao tsara averimbereno vakina rehefa tonga any an-tragno ny Mpanjaka 3 5 à 15, tonga dia hitanao mazava tsara mihitsy fa kay Solomon efa hendry. Fa tsy hoe nangataka fahendrena. Ny tegna marina nefa tsy nangataka izy. Andriamanitra ny teny hoe angatao zay tianao. Dia inona ozy ny teneniny? Ome ho ahy mpanomponao ozy izy saina malady na fo mahay miaino. Fo mahay miaino. Jereo tsara zany, saina malady ozy ary fo mahay miaino. Ny tegna marina zany Solomon efa nanana fahendrena. Fantany le zavatra mety amin'ny fiainany. Ny olona tsy amin'ny fahendrena rehefa iran'Andriamanitra mangataka, ampanan-karena anazy fa raha maika anazy. Angataka vady vazaha. Mba ho vita tragnonay Jesosy. Fa Solomon tsy nangataka fahendrena fa nataka-javatra izy. Jereo fatao anatina nofo zareo ny resaka. Tagnatina nofo Andriamanitra niresaka tamin'ny Solomon. Izy le natory igny zany dia nagnonofo dia tonga taminazy ny Andriamanitra nanontany inona Solomon raha mba tadiavinao, angatao raha tianao angatahany. Dia mbola hainy Solomon foagna zay zavatra tokony nangatahany tagny agnaty nofo. Dia niangan'io izy le lasa nagnonofo io, mba atoroko anao eto androany, satria ny fomba anankiray firesahan'Andriamanitra tamin'ny Davida babany dia tamin'ny alalan'ny nofy. Davida zany mpagnonofy. Dia lasa nifindra tamin'ny Solomon io fahasoavagna. Izy taty afara lasa nagnonofo koa. Le zavatra hita tagny amin'ny papany ihany no hita tagny aminazy. Satria tsara fifandraisana zareo mianaka. Tsara fifandraisana zareo mianaka. Dia mba dinio kely zany manomboka androany. Anao ve mba tsara fifandraisana amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy? Misy fahasoavagna miampita amin'izy io. Na dia tsy angatahanao ara. Vakio ny Baiboly fa tsara mbola nangataka mihitsy Solomon mba hagnonofy. Fa noho ilay fahasoavagna, fahaizany nagnaja an'ilay rainy, dia niampita tagny aminazy io fahasoavagna io. Amen. Ny angany io zany dia connecté tamin'ny Davida rainy Solomon. Ny rainy dia nampianatra azy mihitsy hoe amidio ozy izy ny fanananao ividian'ny fahalalana. Nampianatra an'izany mihitsy Davida. Vakio ny bokin'ny Salamo fa tegna miteny an'izany Davida hoe amidio ny fanananao ividian'ny fahalalana. Zany hoe nampirisika mihitsy Davida hoe anao mila manam-pahalalana, anao mila mahafanta-javatra, anao mila ohatran'izao. Dia lasa endro azy izy. Alleluia. Solomon zany raha lasa nambavy dia tegna zaza tsara taiza. Mitovy aminao koa. Amen. Ka ny olona tsy manana rep-taiza matetika manaonao foana. Fa anao ny mba tsy ho amin'izany amin'ny agnaran'i Jesosy. Ka raha izara lova ny rainao, aza ny fanagnany no iadivagna. Fa ndana agnotanio azy ny sekre nananany an'ireo fanagnana reo. Zay tompony atao hoe fahendrena. Izy izy. Raha zanaka mpanambola anao, mba ndana mba miresaha amin'ny papanao, resaha amin'ny mamanao, ino moa reo nampanambola anareo? Fa tsy hoe za mihazo vola be a papa. Na hoe za mihazo vola be a mama. Raha zanaka mpanambola anao. Pahin'i Jesosy ianao. Ary raha izara lova ho an'ny rainao, dia ndana aza ifandrombahana ny volany sy ny fanagnany. Fa ndana angatao ny fomba nazahoany an'ireo fanagnanareo. Indraindray tsika dia fatra-pagniry fiainana pastera. Fa tsy te hianatra ny sekren'ny pastera. Mahafinaritra anahy pastera. Mahafinaritra anahy iranina. Sambatra hono iranina. Ndana mba hianaro ny sekreny fa za magniry fiainana. Ka veriko eto fa tsy maintsy mila ray aman-dreny taiza ianao vao tafavoaka. Tsy afaka miala amin'izany prinsipa zany. Tsy maintsy manana ray aman-dreny taiza ianao vao tafavoaka. Tsy maintsy mila ray aman-dreny ny fiainana. Misy manko ravana karazan'olona vavaka ihany no ilainy. Fa izy tsy manay côté zainy. C'est les chrétiens paracétamol.
izy tsy magneky tezeny vavaka ihany no ilainy kandana dieny zao tandrigneso tsara za dieny zao safidio eny hatramin'ny fiangonana na pasteur hitaizanao fa tsy mety zany hoe kristianina fotsiny tsisy mitaiza zany mila safidigna io mila jerevana tsy nisy olona tafavoaka ho azy zany na hoe lasa lehibe tagnaty baiboly tao raha tsy nisy olona nitaiza azy nanomboka tamin'ny andron'ny Abrahama nitezeny Tera babany izy ry Mosesy zany mo nitezeny ray aman-dreniny aveo nitezeny Farao dia aveo nitezeny Jetro ry Joshua nitezeny Mosesy Elisa nitezeny Eli ny Jesosy Kristy nitezeny Marie sy Josefa ry Saul nitezeny Ananias nitezeny Barnabas ny apôstôly 12 nitezeny Jesosy fa anao nefa teo gra fotsiny am'izao za angeka gra ahoana gra misy olona tonga teo grand fotsiny tsy manaiky tezeny principe an'Andriamanitra io le Andriamanitra feno fahendrena faratampony amin'ny fahalalan-javatra no nametraka ny Jesosy teo ambany fitezany Marie sy Josefa magnino raha tonga dia natao grand fotsiny koa satria efa nisy lesoka hitany tamin'izy nametraka ny Adama tao amin'ny Saedeny io zay tsy mety tsony igny principe igny satria izy mihitsy ara ny vakivava vao vita i Adama bogos be io zay tsy tsara raha irery raha lehilahy ny zavatra jiaby namboarino hitany fa tsara zany fa rehefa nagnamboatra ny Adama izy nanomboka niteny an'izany phrase zany hoe tsy tsara donc zany tsy tsara ny olona raha tsy manana ray aman-dreny mitaiza azonao zany matetika regny olona milefa ny ray aman-dreny regny na tsy magnaja ray aman-dreny zegny izy tsy te hitantara aminao fotsiny fa misy zavatra mampisofrira anazy agnatiny ao maregny mijaly izy lasa misy zavatra tsy mikolla tsony amin'ny fiainany zay rehetra ataony tsy tafavoaka tsy magnozona za raha miteny an'izany fa mba mitantara aminao hoe zay ny zava-misy tainy Jesosy ianao Alléluia amen amen jerevinao tsara amin'ny Mpanjaka 3 Mpanjaka 3 andao veritsika ho vakina vetivety melony marana antsika anazy Mpanjaka 3:5 Mpanjaka voalohany toko 7 Mpanjaka 3:5 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe Mpanjaka 3:5 ozy hoe tao Gibeona no nisehony Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny nofo noho ny alina ary hoy Andriamanitra angatao zay tianao omeko anao dia hoy Solomona enao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko mpanomponao araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadihana sy ny fahamarinana ary ny fahitseny fony taminao ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy dia nanomezanao azy zanakalahy hipetraka amin'ny seza fiandrianana tahaka ny amin'izao anio izao nefa raha vakinao tsara question personnelle napetraka Andriamanitra taminy question personnelle miseho anazy tamin'ny nofo izy Andriamanitra nanao hoe angatao zay tianao omeko anao fa nalefa ny Solomona tagny amin'ny Davida ndraiky maloha le sujet hoe tsarovy ndraiky hony enao hony efa nagnome fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko tomponao araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadihana ty question mipetraka tegna tsy nivadika marina ve Davida i Solomona neka zanaky Davida tamina viavy hafa antsoina hoe Batsebe tamina vadin'olo zany hoe nisengy zany i Radavy dia bevoka i Batseba dia nomena agnarana hoe Salomona dia jerevo anefa ny frazy nivoaka ny vavan'ity Solomona ty fa i Davida hony dia olo mahitsy tsy mivadiky tsy mangalatra akoho azonao le izy
tena olona ao tsara mihitsy. Dia raha anao nipetraka tankilan'ny Solomona tamin'ny mety nitsongonao izy mbo aza mandenga ilay tsonga e. Babanao namonin'olo igny ka mahitsinao nino. Mety niteny mihitsy oka mihitsy aloha, aloha za mba ndra fitenenana. Fantako i Davida volagnina zany. Fa izy tena nanana toe-po tsy haiko hoe toe-po manakory. Ary zay nge natonga n'Andriamanitra vakivava hoe nanontany alohanao, naniagna orinanao, sisy hitovy aminao izy. Dia tsy misy ravagna olo mahazaka zavatra karan'izany. Hoe olo hitanao fa ratsy kaiky lazainao fa tsara ndraiky. Olo hitanao fa nivadiky lazainao tsy nivadiky. Olo efa hitany masonao nagnadary lazainao fa tsy nagnadary. Question personnelle. Nefa resahany ray makasika ny rainy. Inona ny antony natonga ny Solomona nitodika tany amin'ny rainy? Satria noho ny amin'ny fisiny Davida no natongavany Solomona ho mpanjaka. Azonareo zany fomba fisainana zany, zany fahendrena zany. Hoe raha tsy teo i Davida Davida maditra io, tsisy Solomona mpanjaka. Dia zay alaka moramora za fa aloha mba dokadokafako mihiny na tain'i Jesosy enenao. Solomona zany revagna dia bien connecté tamin'ny Davida rainy, tena tsara fifandraisan-jareo. Tain'i Jesosy enenao. Ohatra zao Saul zao raha tegna mamaky Baiboly ianao, i Saul nge revagna ka tsy napetraka ho mpanjaka fa i Saul dia napetraka Andriamanitra ho mpanapaka. Zany hoe kapitaine izy fa tsy roi. Kapitaine izy fa tsy roi. Amin'ny Samuel 10:1. Sy nanindry anao va Jehovah izy ho mpanapaka ny olony. Kapitaine. Tsy niteny mihitsy izy hoe ho mpanjaka. Amin'ny Samuel 10:1 misy an'izay. Hoe tsy nanindry anao va Jehovah ho mpanapaka ny olony. I Saul zany ny tena marina tetezamita. Satria izy no haute gradé teo amin'ny tanàna. Izy no anisany miaramila ambony grady. Mpitaritafiky ambony. Raha ny ara-Baiboly dia ny foko avy eo Joda ihany no mahazo mitondra fanjakana. Nefa i Saul avy tamin'ny foko antsoina hoe Benjamin, Benjaminita. Donc zany tsy zavatra avy tamin'Andriamanitra izy. Tsy tetizatsiaritra moa zay. Zay no natonga ny Davida tsy nifidin'olona fa Andriamanitra direct ny nametraka azy sy nahita azy. Ozy ny Baiboly hoe efa nahita ny olona araka ny foko aho izy. Midililoko masina no nanosorako azy. Davida izy resahany. Mba jereva nge ny fidokafany Solomona ny rainy. Nefa izy le zanaky Davida tamin'ny Batseba, hainao tsara ngamba ny tantara. Solomona zany tsy nahita ny côté ratsy tao amin'ny rainy, fa le tsara no hitany. Ka raha anao te handroso, te handeha lavitra, ndana le tsara avy ao amin'ny rainao no alay vo. Avy loagny le ratsy aminanjy indosiny agny. Da iny tompo anenao. Raha ianao zanaka ianao ka tsy mbola mahita le côté tsara ao amin'ny rainao, matetika taraiky fo. Jereva nge na ao anatina zanaka ranofo are, anatina zanaka nateraka. Ny ankabeazany zanaka nateraka dia mahita ny défaut ny mamany, mahita ny défaut ny papany. Ndana remarqueo regny mpahita défaut regny fa raraka daholo. Fa le mpitanisa kosa hoe za aloha ny zavatra mba tadidiko nataon'ny papa, za le nataony an'izao, za aloha ny tiavaka manokana ny mama. Jereva regny zaza regny fa misongadiny. Fa le matetika mahita ny défaut ny papa na mahita défaut ny mamany, mampalahelo daholo satria iny défaut iny ny nalainy. Ka sûr certain za fa nanana maso anankiroa Solomona zay niaraka nahita. Fa le tsara ny nalainy fa tsy le ratsy. Itahainao ny Andriamanitra. Alleluia. Ka raha anao miaraka ato ka nisiakako foana no hitanao, iny moko masiaka foana. Iny moko tia manevanteva olo, tia midirekta loatra. Iny tia manao an'izao, dia regny zany ny lasanao regny. Ary zay matetika teneniko, raha anao zaka le Jesosy Kristy en tant que izy mpandrafitra no hitanao anazy, sy zabory fo ndesinao mody. Tainy Jesosy anenao. Fa raha mahita ianao en tant que Messie, ahita fagagana avy aminy ianao. Zay fomba fijerizany ravagna tokony anagnana en tant que zanaka. Raha tia handeha lavitra. Fa misy eny ravagna zanaka mamorogna fivoriana mihitsy mba hiketregnana ny rainy foana. Mba naovagna resabe ny papany.
anao malalaka vioma ay magnino ivory ela atsika ino fivoriagna ivory ho an'ny papany zay natonga ny zanaky Noa le manana anarana antsona hoe ama voaozo satria io le panakina ny rainy ary ny tegna marina i ama zany tsy vitany hoe nanakina ny rainy mahatonga ny baiboly milaza hoe hitany ny fitanjahany rainy i ama io zany niaraka tamin'ny mamaheliny i vadiny babany ihany no niarahany tsy nanjary vakio tsara ny baiboly fa raha anao mamaky baiboly hoe fitanjahanao de gala vadinao iny Jesosy ianao de iama ony nahita ny fitanjahany rainy tegna marina zany amin'izy igny niaraka tamin'ny madamany papany malédiction tsisy karan'zany regny nagnaraka anazy regny tahiny Jesosy ane ianao tahiny tompo ianao ka atoroko anao izy androany jerevo tsara fa i Solomona de nafantatra tsara ny ereran'ny David fa tsy ary mbola nitanisa ny ereran'ny David izy jerevo gny rehefa nanontany azy Andriamanitra hoe inona no tianao atao aminao question hafa fa valiny hafa le fahatsaran'ny papany zany no nalefany teo tahiny Jesosy ianao ka ianao na zanak'izy ianao ndana mba manomboka mifantoka ny amin'ny hatsaran'ny papa sy mamanao fa za le aratsiny fogna no hitanao iabako da minaparaky igny da mintoky igny da niteraky maro da zanany aby agny tanàna morarano igny mbalaky soa igny raha iregny no hitanao tsisy raha andeha zany eo andana mba mijery le côté tsara zany ny secret nampiovany fiainan'ny Solomon tahiny Jesosy ianao satria ianao nandeha agnontany papanjovy na agnontany papanjovy papa misy erreur daholo mba mitenena edy ho antsika zanaka izy zao papanareo tsisy erreur hoe nenero tsisy erreur misy fogna tao fotsy tianao volagny de ny antony tsy nifantoka tany am'le erreur ianao fa mba nifantoka tany am'le côté positif tahiny Jesosy ianao tahiny Andriamanitra ianao mba jerevo ny fidokafany rainy ka ny olona manana connexion tsara amin'ny rainy mazava ho azy tsy manaonao foana jamais ianaonao foana Solomon narevagna tsy nanaonao foana satria tsara loatra fifandraisan'jareo sy papany de le zavatra tsara tamin'ny papany tao nifindra taminazy dao amen mba fantanao moa fa Davida de nisehoan'Andriamanitra tamin'ny nofo foana de rehefa ikasanao tempoly igny izy de tsy nahagaga raha nimpita ho azy tany amin'ny Solomona koa le nofy izy le agnano tempoly ane nisehoan'Andriamanitra tamin'ny nofy Davida hoe tsy hainao ny anao an'io fa Solomona zany Davida zany efa mpagnonofy de lasa nifindra ho azy tany amin'ny Solomona le satria nisy karazana connexion zay tsy hain'olo azavaigna nananany zareo Solomona ka manoloana ny ray aman-dreninao atraizany mba connexion ataonao sa izy rehefa le hitanao de teneninao fogna amboaro hely agny de dada so de mba misy dimanjato hely akagny dada mba otrotrony ahoana tombam-bidy omenao anazy mba otrotrony ahoana ny fagnamafisanao an'izany maharay aman-dreny sy zanaka zany jerevonao tsara koa Josefa fa nanana an'io caractère io tompoky Josefa rehefa tonga tamin'ny devant azy teo ndralany andeha hividy varibole de tsy nalainy Josefa ny volandreo rahalany reo fa naveriny tsara tagnatina fipetrahan'le vola tonga tagny amin'ny Jakoba le vola niteny Jakoba azondraha mititsika fa iregny akagny malaky vola ty ny ragny naveriny tagny fa mbola naveriny Josefa no averegno agny amin'ny papanareo izy inona ny antony tsy nangalany Josefa ny vola io satria fantany fa tsy volan'ny Benjamin io tsy volan'ny Robena io fa volan'ny Jakoba any tsy te haka ny volan'ny papany izy raha vao nanomboka nanagna pouvoir izy de andeha hijery ny papany zavatra nameka anazy ary rehefa andeha angataka tanàna hipetrahany izy de tsy nanaiky izy raha tsy hiara hipetraka tamin'ny papany tsy nahagaga
raha lehilahy niavaka indrindra tamin'izareo kibo raiky Josefa. Ianao fa ianao koa le ho Josefa tsoatsy. Fa misy zanaka riavana zanaka fetsifetsy. Anataky posin'ny papany foranatoloany. Tsy mba te hagnampy an'ny papany io. Tsy mba te hiaro an'ny papany io. Tsy mba te hiprotéger an'ny papany io. Fa zavatra hafa foana nataony. Mampianatra anao zany dia aza vignirana ambadiky lasty hoe. Nahazo mafy zany niany zay o. Nahazo mafy. Za aketo kosa ngamba tsara mbola nanondro tondrolo hoe anao zany. Tain'i Jesosy enenao. Alléluia. Jerevinao tsara zay zavatra zay. Lasa nifindra tagny amin'ny Solomona koa le nofo satria bien connecté zareo mianaka. Tadidio ny tantarany amany resako anao teo. Nadalainy ny rainy nataony resabe ary niarahany madaminy babany. Adignony fa io papany io nagnamboatra sambo fiara natonga anjareo tsy maty. Raha ohatra moa riavagna zany Noa ny ran'Andriamanitra nanao sambo fiara tsy nagnano. Tsy matao tsy siama zany be. Fa noho ny fanekeny Noa nanao sambo fiara dia velona izy. Dia ino ndraiky raha nataony dalala araka tanàgna ndraiky i papany. Doze rabenay. Nataony resaka. So ihany fa tsy take fa soava fa nataony tamin'ny clavier izy karana. Tain'i Jesosy ianao. Vakio ihany koa ny tantara. Rehefa niarany vavaka tao tendrombohitra Jesosy sy Petera. Dia teo zany nisehon'ny Mose sy Eli. Niseho teo Mose sy Eli. Rehefa niarany vavaka Jesosy. Ndesiny tagny Petera, ndesiny tagny John. Dia raha vakinao nefa ny tantara. Dia i Joshua no nampiditra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana fa tsy Mosesy. Azonao ve zany? Fa nagnino tsy mba i Joshua no navoaka teo niaraka tamin'ny Eli fa i Mosesy ndraiky. Satria riavagna i Mosesy no ray fa tsy Joshua. Andriamanitra zany raha lasana bava eno tsara magnome considération foana n'io ray io. Na ray maditra io na ray nagnino io apetrany amin'ny plasiny foana. Ka aoka mba tsy hainao no mpagnala baraka ray. Fa ny olona rehetra nagnala baraka ray tagnaty Baiboly nampalahelo daholo ny fiainana. Mety misy zavatra tsy zakanao ataony rainao. Misy zavatra mampalahelo anao ataony rainao. Mangala moramora. Tain'ny tompo anenao. Nagnadary ane riavagny Mosesy tamin'ny fotoan'andro e. Izy le niteny le lalàgna hoe tsy mahazo manambady viavy hafa. Izy mihitsy no niaraka tamin'ny viavy hafa. Vignitra moa ka nakaviny Miriama. Ary tafiteniteny anazy. Jerevo fa boka. Ary nately ny tany. Tsy niaraka tamin'ny tany amin'ny tany Kanana. Noho ny amin'ile erreur nataony. Raha vakinao ny tantara i Joshua no nampiditra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana. Fa tsy Mosesy. Ary raha jerevanao koa i Elisa nanana mpandimby azy tsy izy nandimby azy fa i Elisa. Zay 2 fois ny onction tao aminazy. Tao amin'ny Elisa. Fa nagnino raha mba i Joshua sy Elisa no niseho tamin'i Jesosy tao an-tendrombohitra. Satria i Mosesy no ray aman-dreny, i Eli no ray aman-dreny. Tain'Andriamanitra ianao. Zany hoe ny ray aman-dreny ihany zany no afaka miseho. Petera zao dia notsofony Jesosy rano fa ho ray ny fiangonana. Nefa isy Jodasy samy namadika. Ny an'ny Petera samy maso teo no niteneniny Jesosy hoe enao madika. Nefa mbola nahazo famindram-po Petera. Intelo Petera no namadika. Intelo ny vadika. Fa i Jodasy indray mandeha ihany. Nefa tsy nahazo famindram-po. Teneniny akaikinao hoe hafa foana hoe ny ray. I Petera efa nitendreny Jesosy ho ray ny fiangonana. Na dia namadika nagnino jerevo mbola nahazo famindram-po. Fa i Jodasy nagnano indray mandeha tsisy fikatso. Mety andray anao zao hoe anao zany moko satria anao zany rainy zona dia amboarinao mihitsy raha io koa pastera. Non. Tsy izy fa za mba mampita aminao fotsiny hoe zay le izy.
Tainy Jesosy ianao a. Jereo fa na i Petera koa nge zanaka tsy nilamina tamin'ny andron Jesosy. Fantany tsara fa Jesosy tsy manana agnaty tragno isitriany lohany. Fa rehefa nahita n'le famirapiratagna izy, nahita ny Mosesy sy Eli izy, ozy ndao tsika ozy anao tranolay ozy eto. Raiky ozy ho anao Jesosy Kristy, raiky ozy ho an'ny Eli, raiky ho an'ny Mosesy. Hatramin'izay izy tsy nanao. Ka misy karazana zanaka io efa taitaitra avy agny izy vao magnome 10,000 pastera. Fa io na manana tapitrisany ary tsy mahafoery ary zato. Efa asan'ny Petera ny manao tranolay, fa tsy nagnamboarany tranolay Jesosy raha tsy efa namirapiritra tary amin'ny tendrombohitry ny fivantary. Donc zany izy agnisan'ny zaza tsy de nilamina koa i Petera. Tainy Jesosy any ianao. Tsy nampoizy no ohatran'io zany Jesosy. Ozy. Mba izy avao nda io. Da koa da namirapiratry. Tena ozy allo kosa raha ngamba tegna anaovako démonstration kely agnamboarako tragno lay Eli, agnamboarako tragno raiky Mosesy, agnamboarako tragno raiky Jesosy. Tamin'izy namirapiratra. Asanao zao andigny ana magnano akory koa. Tainy Jesosy ianao. Ay tompo anao e. I Abrahama rehefa nagnatitra zavatra tamin'ny Melkisedeka, dia nomeny Melkisedeka mofo sy divay. Inona no nomeny anazy? Mofo sy divay. Inona ndikan'io? Communion tompoko io. Na hoe fifandraisana. Zany hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny communion, ny fifandraisana. Ianao mila mahay mifandray amin'ny rainao. Melkisedeka napetraky Abrahama ho rainy ara-panahy. Dia chaque fois izy mandresy, chaque fois izy tahina, dia magnatitra zavatra agny amin'ny Melkisedeka. Dia rehefa faly be Melkisedeka, nataon'ny Melkisedeka chaque fois mihaona zareo magnome ny Abrahama mofo sy divay. Zay tia nilazana hoe mifandray amiko ianao. Tainy Jesosy ane isika. Noho izany, ny fomba iconnecteavanao amin'ny ray aman-dreninao, dia ny fahaizanao magnaja azy, fahaizanao miara-mifaly aminy, fahaizanao mizara ny fahasambaranao ho azy. Fa misy ravagna amintsika, ny devolontsika ihany ny tiantsika zaraigna amin'ny pasteratsika. Ny aretigna antsika ihany mba tiantsika zaraigna aminazy. Fa raha mba nitahina Andriamanitra ianao, lazainao fa sekta zay magnome raha ny pastera. Lazainao fa tsy milamina ny olona magnome raha ray aman-dreny ara-panahy. Manina zao raha mba menam-pangataka, Jodasy tompoko manao an'izany. Tsara nisy mpangataka nagnano délivrance anao zany. Tsara nisy mpangataka nanapaka ozona anao zany, fa ny pasteranao no nanao an'izany. Ka raha mba nitahina anao, rariny sisiny raha mba andeha hamangy ny tokantragno misy azy, andeha hagnatona anazy hoe ray aman-dreny tena saidena mila tsotrano Alleluia. Itahinao ny Andriamanitra. Minao fa mandray lesona anao anatin'izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Ao ny sasany na izy mpiandraikitra io ary fa itsy manao dimba zany. So dia mividy ceinture vaovao ny pastera. Na izy efa ela be mitarika louange azafady. Mitarika intercesseur. Mitarika pastera. Fa itsy manao dimy. Tsy hoe révélation veiza no arahinao. Ao moa ny sasany, zahay pastera, nisy zavatra sekateriko taminareo zay fa nisy olo nandalo dia voakitika le izy. Zahay efa nataon'olon'izany. Nisy raha zay pastera efa nomaniko anao fa nisy olo zay ndraiky nandalo nitaregny be taminazy sahira dia nameko ananjy. Dia magnino zao raha tsy nivolagny. Izy sady amparariny fonao no asehony anao mihitsy fa izy dia ira-danse. Azonao izy. Tahin'Andriamanitra ianao e. Eto manko antsika ravagna mianatra. Dia androany zany zay indray zany lesona androany. Alleluia. Ainy Jesosy ianao.
noho izany mianara mba miconnecté am'le ray aman-dreninao. Mianara fa misy zavatra riavanao io zany tsy lasa pasteranao azy ny pasteranao fa misy fahasoavana napetraka Andriamanitra. Tsy lasa momperanao azy ny momperanao fa misy fahasoavana napetraka ao. Tsy lasa presbyteranao azy ny presbyteranao fa misy fahasoavanao. Tainy tompony ianao. Tsy lasa pastoranao azy ny pastoranao fa misy fahasoavanao. Dana miconnecté aminazy. Amen. Mety tsy ampianarana any amin'ny fiangonana misy anao zany teneniko zany fa dana ataovy amin'ny endrika hafa. Hoe za hoe faly dia mba agnatitra ny tio anao za pastora. Faly za agnatitra ny tio anao za mon père. Tsy haiko aiza anao mivavaka. Azonao pratikena zany fa tsy hoe mampianatra an'izany mba hanaovanao an'izany eto. Non, fa mba hahatonga anao hanana fatakarana ara-panahy. Tainy Jesosy enenao. Alléluia. Amen. Misy zao mety mijery hoe ny olona ny forcé ny pasteranao dimy. Fa izy ny to tsy mba mandatsaka ao mihitsy. Misy aminareo mety mba miremarke zany le fotoana ny dimy paster karaha tsy mandatsaka eo. Ny na tompoko tsy eto. Fa manana ray aman-dreny ara-panahy ndraiky koa za ambadika. Dia agny le izy no ateriko. Azonareo izy. Maza mifaninana aminano i dada karaha tsy mandatsaka za nefa sainy mandatsaka. Manao fanatitra eto za. Fa ny dimy koa agny amin'ny ray aman-dreniko ara-panahy no ateriko. Azonareo zany. Any aminazy no ateriko. Satria za nampisakafoaniny. Za nitezainy. Ka anao nampisakafoaniniza. Enao nitezainiza. Azonareo zany. Ya, ohatrohatr'izay zany le izy. Tainy tompo ianao. Amen na. Jerevitsika tsara zany fa Andriamanitra ho zateo dia magnome lanjany ny fisiana ray aman-dreny. Ianao koa mianara magnome lanjany fisiana ray aman-dreny. Agnisan'ny zavatra anankiray mahaela velona io sady ahitanao soa mitondra fanambinana ary mitondra fahombiazana amin'ny lafim-piainana. Tainy Jesosy ianao. Nahazo lesona ve ianao aloha Sangana kely ary ianao mitoerana misy ianao fa hivavakintsika. Dia anatin'izay tiako mba apetraka ao ny fonao ny tananao aza megnatra nizaniza fa ato an-tokantrano ianao io. Petra ao ny fonao ny tagnanao dia avereny zao vavaka zao hoe ray masinao misaotra anao aho. Fa noentinao teto androany. Mino sy matoky atompo fa ianao no niteny, ianao no nampianatra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ifonako eto anatrehanao ray. Ny amin'ny fahotana rehetra vitako. Na inona zavatra nataoko tamin'ny tsy fanajana ray aman-dreny na amin'ny ara-panahy io na amin'ny ara-nofo ifonako aminao zany tompo. Fantako fa mitondra fahasoavana amin'ny fiainako ny fanajana ray aman-dreny. Manomboka androany a Jesosy eo vonona ny anaja, vonona ny ankatoho, vonona ny anaraka zay tenenina ho amiko. Fa faony amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anarako fa soraty eo amin'ny bokin'ny fiainana. Manomboka androany a Jesosy iverina aminao raisiko ianao Jesosy eo ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Mila anao mangetaeta anao manatona anao tompo. Mino a Jesosy fa ianao afaka manasitra anahy, afaka manova ny fiainako, afaka mitahy ninona tsy fahombiazana oka ho diovinao amin'ny ranao zany. Ninona aretina diovy amin'ny ranao zany. Ninona ozona tapana amin'ny afon'ny fanamasina zany androany. Rava reo asan'ny demony aretra. Anatona anao a Jesosy. Mila anao a Jesosy. Mangetaeta anao a Jesosy. Ary inty manolotra ny fiainako anao. Inty a Jesosy ao ibebaka aminao. Mankasitraka ray. Inty manoloteno anao. Inty ray suzanaka. Inty ni fiaina kwanzaka. Sadato melantra ny tanao dia lazao hoe inty aho. Inty aho manoloteno anahy. Inty aho ray suzanaka.
Apetrao milohanao ny tananao zao. Apetrao milohanao ny tananao fa hivavaka ho anao aho. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ho an'ireto mpanomponao tsiraray avy. Mivavaka ho amin'ireto olonao izay manaraka an'izao fandarana izao. Na inona tompo ozona izay nitonon'ny olona, na nitonon'ny devoly, na nitonon'ny tegnany ihany tamin'ny tegnany. Ambarako fa tapaka amin'ny anaran'i Jesosy zany. Manapaka androany ny ozon'ny fanitrahana, ny ozon'ny aretina, ny ozon'ny famisaviana, ny ozon'ny teny negativa izay niatra tao amin'ny fiainanao. Ambarako fa tapaka amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ravako ny asan'ny maizina rehetra izay manelingelina anao. Mifanaratsy manelingelina anao mahatonga anao tsy mahita fitiany amin'ny toeram-piasana. Ireo mety hoendrika fanilikiliana natao Satana. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Oka hiala amin'ny fiainanao zany. Ny ozon'ny trosa, ny ozon'ny tsy fisina, tapako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Oka Andriamanitra manomboka androany hanokatra lalana amin'ny fiainanao, ampandresy anao. Raha marary anao tonga eto manonona fahasalamana ho anao aho. Fahasalamana ho an'ny ankonanao. Fahasalamana amin'izay rehetra mahakasika ny fiainanao rehetra. Ambarako fa tsy ho aminao intsony ny loza, tsy ho hito aminao intsony io aretina io, fa ho sanan'Andriamanitra ianao manomboka androany. Jesosy Kristy mihitsy ane anova ny fiainanao, ampandresy anao, mankasitraka tompo, midera anao zay, mankalaza anao. Jesosy tompo, jerevo reto zanakao reto, jerevo tompo reto vahoakanao, jerevo reto zanakao. Ianao Andriamanitra mahafantatra hatramin'izay tsy mbola voatony ny vavanay teo. Aoka tompo ianao anao fagaganao fiainana. Tonga eto izy Jesosy hitady anao araka ny tininao hoe mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fantatra sy mavesatra entana, fa izaho no anomenareo fitsaharana ho ianao tompo. Aoka ho isy fitsaharana iampitany amin'ny fiainana eny. Aoka ho isy fitsaharana amin'ny tontolo ara-bola. Aoka ho isy fitsaharana amin'ny tokantrano, amin'ny ara-pitiavana entre ny ray aman-dreny sy zanaka. Mankasitraka tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ninona zavatra nampavesatra anao tonga teto, oka hiala amin'ny fiainanao zany, hiala ny amin'ny sainao any, hiala ny amin'ny feony fetreretanao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra ao anatinao. Ny famondram-pon'Andriamanitra naraka anao. Manonona fanafana ho antsika rehetra eto androany. Manonona fanafana ho anao aho amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Raha isy ny ositr'Andriamanitra hanovana ny fiainanao, ampahomby ianao sy ampandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dao ity tanana moramora antsika ho an'ny Tompo, mahazo toerana ianao. Amen. Alleluia. Tsy maintsy hijoro vavolombelona ianao mbadika ty fotoanandroany ty. Filazana foy mijanona kely ny louange rehetra rehefa mirava izao fotoana izao. Misy fivorina kely zany mba ho ataon'ny louange. Ndao zasy ianao anatanteraka fanatitra ho an'ny Tompo, raiso ny ampelatananao zay mba nomaninao ho an'i Jesosy, zay mba atolotra ho an'Andriamanitra. Ary manentana trano moa zany amin'ny fanohanantsika ny fanamboarantsika n'le méga église, ataontsika amin'ity anankiray ampovoany ity. Raha misy ihany koa ianao androany ianao vao anatanteraka fanatim-pisaorana, dia atao amin'io anankiray ampovoany io le izy. Dia ny fanatitra malalaka rehetra ary amin'ny sisiny ary no ataontsika na amin'ny atao ankavia na amin'ny ankavanana. Vavaka aritsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anoloranay, amin'ny anaran'i Jesosy no amafazanay fanatitra, ampafolo-karena. Eny Tompo reo fisaorana sy famafazana amin'ny fanamboaran-tragno, oka tompo mba ho raisinao zany androany ary hitondra fitahiana sy fahasoavana ho an'izay rehetra manome amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka tonga dia mitsangana ianao avy any aoriana.
Kuni apandrusun retana Sesebarang imbinu Saya kateng ambigu Fukaro na mekwas Abenko zamang ikiasi Sipang faramarinye Fukaro ansaka Efa endira siabe Sanandre Sinanjira adi Atoma kamandi Tumpunya sasa teso Watika tabe ya Atoma komandi Sinyanjira hadi Tumpumandi Kanofo Atoma ise problem from the girl at the sun I said you were part of my head I said we got who my head yeah the she knows it she knows it Simila male milembe tomboli she knows it she knows it I know you got to come and dress Sangat siya. Sinyanjira adi Atoma komandi Tumpumnya sasa teso Watika tabe ya Atoma komandi Sinyanjira adi Tumpumandi Kanofo Atoma ise Sinyanjira adi Atoma komandi Tumpumnya sasa teso Watika tabe ya Amen. Tahin Jesosy nenao. Dia azadino ny fotoanantsika amin'ny alakamisy indrindra fa ny zoma zay mba fifadikana mba entanina zany tsika rehetrarehetra mba mamody vava kely mihitsy rehefa mba zoma mba tsy mihinan-kanina. Fa afaka misotro rano anao, afaka misotro dite anao fa ny vetikanina zany mba tsy hohaninao. Amen. Arivariva zoma amin'ny enina anao vao misakafo. Dia raha azonao atao mba tonga avy eto mamonjy fotoana manomboka amin'ny 7 ora maraina amin'ny zoma. Amen. Fivoriam-bavakantsika moa rehefa lahady fantanao tsara fa manomboka amin'ny 9, amin'ny 7, amin'ny 8, amin'ny 9, amin'ny 10 adiny ray isaky ny kulta dia afaka misafidy ianao zany ny fotoana mety aminao ka hatramin'ny 1 Amen. Tahin Jesosy ary ianao tsofoka rano mba andresy ianao ny amin'ny ady rehetra atrenao mivahany ny problème zay atrenao Jesosy anomenao fahasalamana